Mahafanina lehibe indray ny ara-banantsika rehetrarehetra tratra ny sabata daholo a fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Manonona an'izany mihitsy aho an'ny tokantrano rehetra sy ny sabatan'olona izay mandray an'izao fotoana izao a miaraka mivavaka aminay eto androany dia misy manantena mihitsy efa na misy olona tena hoe andray fahasoavana manokana dia tsika rehetrarehetra reto ary tsy mba hisy ataon'Andriamanitra tombo sy ala fa Andriamanitra dia tsy mba manavakavaka ary avan'Andriamanitra tsy mba fitavan'olona ary Andriamanitra dia tena manome fahasoavana ho azy rehetra tia azy sy rehetra mitandrina ny tenany. Aleloia. Dia omen'Andriamanitra azy mihitsy ny fahasoavana rehetra izay mandanitra ao dia tonona amintsika rehetrarehetra izany amin'ny androany ity. Anatin'ny sabata indray tsika mifampiarahaba satria dia rary loatra raha mifampiarahaba tsika ry havana malala rehefa vita indray ny herinandro. Amen. Tany amin'ny tany Egipta zanak'Israely tsy mba nisy an'izany mihitsy hoe tonga ny andro fitsarana izany. Tsy nisy fitsarana izy tany. Ny Andriamanitra ny Egiptianina raha teo tsy manana sabata nomena azy fa ny asa foana ireo zanak'Israely ireo, nanompo foana ireo, andeha foana ireo, nahandro sabata nahandro sy sabata dia tsy nisy ny tsarana ireo ry havana ary tsy manisy fotoana ny fampiarabana izany ireo rehefa tonga ny herinandro ohatran'izao fa tena hoe fiainana rotorotolo lava iainana atao anatina fijaliana lava fahoriana andro aman'alina ry havana malala dia tena hoe tany Egipta tokoa ane dia nanompo ane ary dia tena na dia ny sakafo nohanina aza mbola fahoriana ny nanana n'izany sakafo izany tamin'izany fotoana izany. Mety nihinan-kena ihany tokoa, nisy tongolo ihany tokoa ny sakafo fa nohanina tao anatina fahoriana sy fijaliana tanatina kapoka tanaty alahelo ranomaso fangiry firiana izany ny ainan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary za tena miteny aminao fa tsy ny zanak'Israely tamin'izany ihany ny ainan'izany tany Egipta fa mandraka ty ny androany dia misy olona miainan'izany. Misy olona tsy manana fitsarana, misy olona tsy mbola mety mandray ny sabatany Jehovah ho fitsarana ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitotototo, mbola miasa, mbola manompo, mbola mijaly ary mbola mihinana ny sakafo anatin'ny ranomaso sy ny fahoriana. Fa za androany teteny aminao hoe fahasoavana izao sabatan'i Jehovah izao ry havana. Rehefa nivoaka tany ny zanak'Israely afaka nitory-tenitsika teto dia nomen'Andriamanitra azy amin'izay ny sabata, nomena azy amin'izay ny fitsarana ary dia lasa ny fampiarahaba izy ireo isan-kerinandro tahaka an'izao. Haleloia. Indry reto tsika dia tafavoaka, indry reto tsika dia mitsahatra, indry reto tsika izay manangona mana dia mihinana ny zalam-pifaliana satria nomeny Jehovah azy ny fitsarana. Ny fampiarahaba ny olona rehefa tonga ny tonotaona dia manao tratry ny taona ny olona satria natsiaro tokoa hoe nandritra n'iny taona iny enge matoa tsy maty dia nisy fiarovan'Andriamanitra tao, nisy fahasoavana tao. Fa tsika ravana tsy mba miandry tonotaona vao mifampiarahaba sy mifaly fa hoy Jehovah hoe isan-kerinandro dia tsarovy fa tokony hisaotra an'Andriamanitra isika satria izany herinandro izany dia betsaka izany. 7 andro ampitombona 4 ora nge izany ry havana. Inona ny zavatra tsy afaka nisaotra ao anatin'izany? Araka ny teniko anao teo hoe ny zanak'Israely tamin'ny fiainany tao Egipta dia tsy mba nanam-pifaliana izany ireo. Fa isika rehefa nomen'Andriamanitra antsika ny fitsarana dia nomen'Andriamanitra antsika miaraka amin'izany izay rehetra fahasoavana miaraka amin'izany ry havana. Ny sabata dia tahaka ny carton anankiray io, tahaka ny baoritra anankiray misy fanomezana ao anatiny io dia ny fonosan'Andriamanitra mpampiakado dia sabata ny anaran'iny carton iny fa ny ao anatin'iny dia ao anatin'io daholo ny zavatra rehefa manokatra ianao sokafanao iny azonao iny
dia ao anatiny io misy ny fahasoavana, ao no misy fanasitrahana, ao no misy fitahina, ao no misy fiadalana ry havana malala. Ao anatiny io kadô anankiray, baoritra anankiray izay omeny Jehovah antsika io. Ary izany no mahatonga antsika sambatra nanatratra an'ity andro ity androany. Raha miarabanao androany dia tena amoveny fifaliana mihitsy ny arabako anao. Ao anatin'io kadô io androany misy an'izay ilainao ao. Marary ianao, sokafo io, fa misy fanasitrahana anao ry havana malala. Tsy manana ninina ianao androany dia sokafo io baoritra io, fa misy fahasoavana tena atonona ny fiainanao mihitsy ao androany. Izay rehetra ilainao dia ao amin'io andro sabaty, ao amin'i Jesosy. Amen. Ny anjaranao androany dia ny manokatra n'izany. Sokafo ny fonao, sokafo indray ny fanahinao, velarino indray ny fiainanao eto eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tahaka ny tetezan'i Jesosy ny tanàna maro be mihitsy tao anaty baiboly tao rehefa nahita fahasoavana izay rehetra tanàna ny tetezan'i Jesosy. Fa ny fiainanao koa androany, fiaino karazana tanàna ny fiainanao, ho tetezan'i Jesosy tsirairay ireo zavatra ireo. Samy nanana ny zavatra nahaory azy ny tanàna rehetrarehetra izay nandalovan'i Jesosy tamin'izany fotoan'izany. Nisy ny olona naleny, nisy ny narary, nisy ny boka sy ny jamba sy ny kilemay, fa samy nahazo avokoa. Ianao koa androany, amen, tsy ho voafetra ny herin'Andriamanitra hikasika antsika amin'ny sabaty raha mino an'izany ianao. Haleloia. Zaho manokana dia mino ary havana fa tsy azoko fenan'Andriamanitra ny zavatra azony atao amin'ny fiainako. Ary anisan'izany izao sabata masina izao izay tandremako. Kely inge izao hoe minimum izao ry havana, kely indrindra ny vitantsika, fa ny betsaka indrindra ho ataon'Andriamanitra aminao izany. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao antsika hisaotra an'Andriamanitra. Saotranao izay Jesosy malalany amin'ny fahatongavana eto androany, fa tena tsapanay, renay ary resa lahatra isan'andro isan'andro izay fahasoavanao izao mbola hijorona eto androany izao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao, misaotra fa tsapanay tokoa, fa tsy misy fetra ary tsy voafetra ny zavatra azonao atao anay Jehovah. Nandrisy nenenena iny ianao, ny tahana indray ianao. Tonga eto izay androany mahatsiaro, fa tena niaina atao anatin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao amin'ny fiainanay. Eny Jesosy malalo, mety nisy taminay tokoa namakivaky afo tamin'ny anemany, mety namakivaky onjan-drano, mety nisy mihitsy ny tafio-drivotra izay nisafotofoto teo amin'ny fiainanay Jesosy. Mety nisy olona tena niaina an'izany tamin'ny anemany iny, fa ny zavatra mahafinaritra anay eto izao, tsy nameranay ho rendrika ireny rehetrarehetra ireny. Mbola nampitombo ny fahatokinay anao ireny, nampiantsoantso anay ny anaranao ireny, ary nahafantaranay foana fa milanao ny fiainanay Andriamanitra. Nampamafy, mafy ny fiantsonay anao Jesosy ny zavatra izay mety nitranga teo amin'ny fiainanay tsirairay ihany. Ao aminao foana izay nisoranay anao izany Andriamanitra, mampitombo anay ireny, mampiakatra anay ireny. Misaotra Jesosy ny amin'izao fahasoavana izao. Mbola tonga eto indray izay androany hideranao, nisy taminay tamin'ny aneman'iny iana tao anatina fifaliana tsisy fetra Jesosy any, tao anatina fahasoavana tena nahatsapa mihitsy hoe sambatra satria miaraka aminao. Eny Jesosy malalo, tsy maintsy nisy izany, tsy maintsy nisy taminay rehetra izany, satria Andriamanitra miaraka aminao, tsy olana foana, tsy ady foana, tsy fijaliana foana, tsy indraindray ihany izay fomba mandalo azy, indraindray ihany izay fomba misy olana, indraindray ihany izay Andriamanitra fomba misy fitsapana sy izahn-toetra miatra eo amin'ny fiainanay. Fa ny fiainanay rehetra Jesosy dia fiain'ny fifaliana, ary na dia ao anatin'ny zavatra sarotra aza ange, mbola mahita ny voninahitra ao izay, mbola mahita foana izay famombanay ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra, tsy lavo teny an-dalana teny izay, tsy potraka izay, mbola nivanginao ny fanahinay, mbola tafaty-zoro izay androany. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny sakafo iray sotro nampidirinay tany ambavanay Jehovah, hisaoranay anao izany androany, hatramin'ny lamba nitafianay hiteranay anao izany androany, hatramin'ny zavatra rehetra ny trano fonenanay, Tompo anandratanay anao izany androany Jehovah Andriamanitra. Fa tsy nisy avokoa ireny rehetra raha tsy teo ianao nampisy azy Jehovah, tena marina tokoa fa Andriamanitra mpamorona ianao,
ary dia marina fa mamorona ny zavatra rehetra amin'ny fiainana ianao mba hananay fifalia hananay fiadanana Jehovah androany zay raha tonga eto amin'ity toerana ity dia hanome voninahitra anao zay Jehovah Andriamanitra hananatra anao indray no ampisiana eto hananatra anao indray izao fotoana izao misaotra Jehovah Andriamanitra ihira firambaovaoa ilazany fatsaranaoa fatsary anao zay toerana misy ahy isemony ny fatsaranao Mareto mamiko ny fatsaranao efatra minizay mamendo sa tontolo izao efately aminao lay antony zaretra izao Jesosy ianao no antony fiainako Jesosy ianao no antony fiainako ny ira vitesiny fo amarany molotoro maneonerinao maneonerinao kairozay mandeha ny fatsanao eatsananako alamba ny fatsanao efashaninizay vanando sa tontolo izao efately aminao lay antony zaretra izao Jesosy ianao no antony fiainako Jesosy ianao no antony fiainako Amen Jehovah Andriamanitra tena marina zany ianao no antony fiainanay Jesosy za rehefa tena mahita mihitsy tena kelitsika ravana tena kelitsika efa nahita n'iny eclipse iny tamin'ny herinandro iny dia na dia ny mijery an'iny aza ny masontsika tsy vitatsika fantatra hoe ny fahakelezantsika rehefa ny masontsika tsy mahazo mijery an'iny akory mitady solomaso eny amin'ny tanàna vao afaka mijery an'iny zavatra nefa ilay zavatra ireny mahafantatrao asa tanan'Andriamanitra ireny mahita ny masoandro ngeza be io ny olona rehetra ny aina tetsy nefa nazavain'io masoandro io daholo tany amin'ny 4 taona lasa tany anambary izany falehibeandriamanitra hitanao ve avy nangeza n'ity tany ity manoloana ny masoandro io tena kely ty tany iainantsika ty raha mihoatra amin'ny masoandro io
araka teko anao hoe ny masika za tsy afaka mijery an'io akory manambary zany avana fa lehibe loatra Andriamanitra tsika tena kely fa mahavariana tsika le tena kely misy mahavita maniratsiran'Andriamanitra misy mahavita miteny ratsy an'Andriamanitra endravana malala za lefa mino fa io masoandro io raha io ny afaka niteny tsy mba niteny ratsy an'Andriamanitra izy io nitera an'Andriamanitra izy io mety gaga mihitsy izy hoe Jehova ity zavatra tia nanaovanao ahy ity nanaovanao ahy dia mazava isan'andro isan'andro mirehitra isan'andro isan'andro manafana isan'andro isan'andro mety nahatsapy io masoandro io fa lehibe Andriamanitra fa tsika izay tena kely sy bitika tsinitsinina reto-riavana nefa mbola omen'Andriamanitra fahasoavana mafantatra hoe fa ao an-danitra ao Andriamanitra tena mampiasa lopy tena farak'izay mahely vaika tsy takatry ny saina mihitsy vo afaka mijery antsika reto riavana malala tsy tokony hisy sofon'Andriamanitra iaino antsika zany tsy tokony hisy mason'Andriamanitra hijery antsika zany fa fahasoavana riavana ary manambary zany fa tena tsara loatra io Andriamanitra tena lehibe loatra io Andriamanitra io ny momba azy rehetra lehibe daholo ny mahakasika azy rehetra tsara daholo amen rehefa mijery fotsiny ianao rehefa tsy tia zao tontolo zao fity fotsiny ange nijerentsika eto nge avana feno faharatsiny fa vao mivoaka kely fotsiny ny fijerinao dia mahita ianao hoe tsara ange ianao Jehova iza ny toanao iza ny ohatranao Andriamanitra tsy haiko anao na resy lahatra ohatranao azaravana tena resy lahatra hoe tena tsara ianao Andriamanitra tsara ianao Jehova satria rehetra ndamba zany razana mahatalanjy nagasanao Andriamanitra ray mahatalanjy ianao Jesosy haleluya zay rehetra tena resy lahatra izy fa mahatalanjy n'Andriamanitra
Mahafaly anao ngy Andriamanitra zany misy zavatra noforononao zany ny teny hoe tsara ianao Andriamanitra. Samy noforononao daholo ihany, samy asa ny tananao daholo ihany, fa misy ny manome voninahitra anao, fa misy kosa Andriamanitra ny tsy mahatsiaro anao akory, misy ny maniratsira anao tsy ho, fa zay tena resy lahatra zay anome voninahitra anao zay Andriamanitra. Fantatra efa na dia ny ratsambatanay mihetsika azy dia mbola ianao mihazo. Fantatra Andriamanitra fa na dia ny fofonay eo ambavolonay azy mbola ianao no mihazo. Jehova, ataonao mihitsy ny zavatra rehetra sy ny fomba rehetra mba hananay fiainana mahafinaritra Jehova Andriamanitra. Miteranao izay androany, tena manandratra anao ny fanahinay. Resy lahatra efa sambatra izay manana anao, resy lahatra izay Jesosy eo, fa tsotra izao foana ny fiainana anay tsy teo ianao. Misaotra Andriamanitra, tena Andriamanitra tsy manavakavaka tokoa ka ianao. Hay tokoa ka ianao tena Andriamanitra tsy mifidy tavan'olona. Hay tokoa ka ianao manaratra ny ambany toetra ianao, mijeriny any amin'ny farany ambany ianao. Halleluja. Misaotra Jehova fa tena tsara ianao Andriamanitra. Andriamanitra ravana hatramin'izay nizaka nampiseho tamin'ity zao tontolo zao ty foana izy fa sambatra izay olona miaraka aminy. Nifidy ny zanak'Israely izy mba ho anazy hanehoany ny heriny sy ny vonahany satria tiany ho fantatra zao tontolo zao fa sambatra miaraka aminy. Andriamanitra tsy niantso an'izao tontolo zao fa tena niantso ary niandry an'izao tontolo zao mihitsy Andriamanitra mba hanatona azy. Misy olona ngeravana atao anaty baiboly be dia be ngerafany ny tsy zanak'Israely tsy jiosy tao anaty baiboly fa nampitovian'Andriamanitra tamin'ny jiosy, tamin'ny zanak'Israely satria nandray anazy. Anisan'izany Rahabajangy, anisan'izany Rirota riavana. Zany Rahabajangy zany ny programa dia efa ho aringana izany. Hiara-maty amin'ireo mponina tao Jeriko zany, tsy tokony ho velona izy sy ny ankonany satria manana Andriamanika hafa, satria fahavalon'Andriamanitra. Rehefa tonga atao fihetsika kely nataony, zavatra kely nataony, lasa izy riavana, nampandroso ny mpisafo tany izy dia nafeniny tao
fantany fa zanak'Andriamanitra ireo. Tokony hafenindreo, tokony harovana ny ainindreo. Dia navahan'Andriamanitra koa ireo. Tsy naveran'Andriamanitra ho ravany trano. Rota ravana. Manan'Andriamanitra Moabita. Fanomen'Andriamanitra ny toerany izany rota izany. Ary fantatsika, efa notoriana tamintsika teto foana, fa reny be an' Jesosy izany rota izany. Misy an'ilay vehivavy Sonemita, vehivavy Kananita, tao anaty Baiboly, omen'Andriamanitra fahasoavana. Izany Potifara izany angefana Egiptianina. Fa rehefa napiditra an' Josefa tao anatin'ny tokantrano, Jehovah nge no nitahan'ny Potifara fa tsy Andriamanitra hafa. Tsy ny Andriamanitra ny Egiptianina no nitahan'ny Potifara. Fa voalazany ten'Andriamanitra fa dia no nitahiny ilay lehilahy Egiptianina. Satria nisy fahasoavana niditra tao an-trano. Ravana malala. Mandrakity ny androany dia mbola zany Andriamanitra. Izay rehetra manatona azy, na iza na izy, na janga, na Egiptianina, na Sonemita, na Moabita, niza n'izy, dia mbola misokatra amin'ny farafarana ny avy. Omen'Andriamanitra ny fahasoavana, tsy miangatra Andriamanitra. Tsy miangatra Andriamanitra. Misy fotoana zanak'Israely, na dia efa nofidiana azy, na dia efa natsono manokana mihitsy aza hoe zanany, fa te hiteny aminao aho. Fa rehefa nanompo sampy angeny zanak'Israely afany. Rehefa nivadika taminy ny zanak'Israely, naringany ihany nge. Nofaiziny ihany ane. Na dia zanany azy. Mety nanehoana. Fa izay rehetrarehetra mialoka amin'ny desambatra. Izay rehetra manana anazy dia miavaka. Alleluia. Fa izay rehetrarehetra mivadika aminy kosa dia mijaly. Miaina anatina fahoriana sy fijaliana. Ravana malala. Misy fotoana izany Gibeonita izany efa nitoritsika teto. Natahotra ny zanak'Israely, natahotra an'Andriamanitra. Dia nataony raha tokony hiady amin'ny Israely any, lasa izy niavana tamin'ny zanak'Israely any. Fantany ny zavatra tokony nataony. Ny miavana amin'ny zanak'Israely dia midika fa miavana amin'Andriamanitra. Amen. Ny miady amin'ny zanak'Israely dia midika fa miady amin'Andriamanitra. Ary izany koa ny toerantsika rehefa ao amin'Andriamanitra tsika. Ny miady aminao dia midika fa miady amin'ny Jehovah. Halleluja. Izany mahatonga antsika ravana sambatra. Mety indraindray tsy fantatry ny olona izany. Misy nareo koa tena miseho mivavaka be foana. Nareo koa tena ohatrany miteny foana tsy sotra nareo. Tsy tsika nge ravana no miteny an'izany. Fa Andriamanitra nge no miteny. Ataoko afa ny manompo azy ny tsy manompo. Fahavalony izay fahavalonareo a. Rafiny izay rafinareo a. Halleluja. Izany mahatonga antsika miavaka ravana malala. Tsy fantatra ianao, za manokana dia isan'andro ravana dia ny ariariako ny mahazanak'Andriamanitra. Amen. Lolo mba ataontsika tiry ty androany. Raha mamatsapy ianao hoe tena afahan'Andriamanitra ianao amin'ny tontolo misy ianao hoe afahan'Andriamanitra ny fiainanao satria ianao manompo azy. Halleluja. Dia ianao ataontsika mpifaliany tery ty androany. Iteny mihitsika androany tena afa ihany Jesosy manompo anao. Tena afa ihany Andriamanitra. Halleluja. Amen. Kasi paling cara kenapa bisa batai di. Haleluya. Ada orang yang jangan dibatal mau. Bersama jangan lupa ada bangsa. Haleluya. Kenapa yang tidak kau lihat? Haleluya.
Di manako tumpo afako Jesús iré di nuevo aku Izire Chamita kandang Hapanau Ikasuaba nabi amini Ambizalan manau Sarotra amin'Andriamanitra ravana tsy ny manavaka atsika, tsy ny mampiavaka atsika ny sarotra amin'Andriamanitra, tsy ny manandratra atsika ny sarotra amin'Andriamanitra. Ny sarotra amin'Andriamanitra mambabo ny fotsika. Izay ny tena sarotra. Ary tena nilana an' Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy aloha mba ahafahana mambabo atsika. Ravana malala. Tsy mora amin'Andriamanitra mahakany io fotsika io. Tsy mora amin'Andriamanitra maheno atsika amin'ny teny izany hoe ity ahy Jesosy, amboary ahy Jesosy io, hanompo anao ahy Jesosy io, hanaradianao ahy Jesosy. Fantatry ny olona ihany fa mpamonjy Jesosy. Fantatry ny olona fa mora fo Jesosy. Mpanasitrana Jesosy. Manome izay ilaina Jesosy. Manadio ny boka Jesosy. Mahipahiratra ny jamby izy. Fantatry ny olona rehetra izany. Dia rehefa misy olana ny olona dia tonga ange Jesosy ahy. Fonjeo ahy. Fonjeo amin'ity olako ity ahy. Satria mangirifira ny ovintsika ihany. Fa mafy amin'ny olona mihitsy ny teny Andriamanitra. Omeko anao ny fiainako. Atolotra anao ny foko. Hanefa lavana malala, izany zavatra izany ny tena secret anankiray. Mahatonga an' Jesosy hanaraka atsika. Ahatonga atsika tsy ho ampahoriana tsy ho nenge. Mahatonga ny olona ravana manatona an' Jesosy rehefa manaty fahoriana satria fantatry ny olona.
fa tsy zakan'i Jesosy mahita ny olona mijaly ary tsy avy amin'Andriamanitra ireny fa ny fanahy eto amin'izao tontolo izao no mitondra fahoriana ho an'ny olona dia fantatry ny olana aiza ny tokony aleha fa saingy riavana malala ny aleha sarotra amin'ny olona ny teny amin'i Jesosy hoe manomboka eto Andriamanitra tena hanompanao foana amin'izay satria hitako izao fa tena mpamonjy fa ianao androany atonga eto ianao dia izao za mino atsika rehetratra tonga eto ireo na impiry ianao zay tonga teto na impiry na voaingana ianao na efa ela riafana dia za mino fa atsika rehetra tonga eto efa resy lahatra amin'izany mihitsitsika dia teny aminao aho hoe ny olona anankiray raha mbola hananan'Andriamanitra fanantenana rehefa dia tsy haringan'Andriamanitra zany tsy avelan'Andriamanitra ho tonga ao anatina fandringanana zany tsy avelan'Andriamanitra ho potika zany raha mbola hananan'Andriamanitra fanantenana ny olona iray fa mbola azony amboarina mbola azony tefena dia tsy avelany riafana tsy avelany ho potehany devolo zany ny fiaina fa ny olona anankiray tena hoe tonga hatramina fandringanana sy fahafatesana matsiravina sy tena potika indraindray Andriamanitra efa tsy manana fanantenana intsony dravana malala ianao ve andrano mbola manaiky amen mbola hiteny amin'i Jesosy indray aloha za Andriamanitra mba te ho jiro hoy izy Jesosy hoe tsy mety mametraka fitoeran-jiro fanaovan-jiro any ambany fandriana na any ambany farafara hozy izy na any ambany ireny meuble ireny tsy mety fa ny fanaovan-jiro dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana ambony mba ho hitan'izay rehetra miditra mba hanazavany ao anatin'ny trano rehetra zany ange ny tanjon'Andriamanitra amintsika amen tsy hivavaka fotsiny tena apetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambony ianao dia azavany manodidina anao halleloia dia rehefa ianao mihitsy ny manazava dia mazava ho azy fa tsisy aizina akasika anao zany andranontsika raha manaiky hoe Jesosy ndao tsika anao antirity afaka ataonao ampandoliana mihitsy tirity andrano za Jesosy tanimanga eo anoloanao Jesosy manaiky angoanao Jesosy tao fanaka fitondanany anaranao Jesosy mataiava ho fanaka fitondanany anaranao tanimanga ne aho eo antananao tanafonao rehetra Kaisuriro fako Ungutiryo vato Mautari taraneya Tani maganeya Ewa tananaya Inono parifia Kaisuriro fako Ungutiryo vato Mautari taraneya Kuami ni fogo, ni fara mwara na wai, ni fiku na de marari. Fateu tuna faraga, mbegu nina isha, awang fanza kanawa.
Misaotra nakasika anazy eto amin'ny herinandro ity ravana malala. Naray message tamin'olona ako dia zao zavatra nitenenana hoe zoko mampiona hozy izy mba omeo filazantsara hozy izy. Makasika be ny fokony izay message izay. Mba omeo filazantsara hozy izy fa mila izany hozy izy ny fiainako. Dia teo atonga dia mivavaka ao anazy Jesosy. Hitanao ty olona ty fa tena mila filazantsara ho izy Jesosy. Izany andro teteny aminao rahavavy. Eo akaikinao eo ny filazantsara. Teneny fotsiny andrany Jesosy tena sokafako anao ny fiainako. Filazantsara nge zarainao antsika ty isan'andro rehefa. Zao zavatra niteneniko anazy hoe manarao fandaharana dia mihaino tenin'Andriamanitra fa ino ny filazantsara. Io ilay ilain'ny fiainanao io. Io ilay zavatra tena tadiavinao io. Halleluja. Dia ny tena nazan'izany anafana malala. Dia tena voakasika ny foka indry Jesosy io. Mahatonga ny olona mitady. Satria tena fantany tokoa fa filazantsara ianao. Tsy mba filazana ratsy ianao. Fa tsy maintsy tsara izay rehetra mombanao Andriamanitra. Ravana. Androany atoloriny tena na ho an'ny filazantsara. Tena indray raisiko ianao Jesosy tena filazantsara eo amin'ny fiainako. Ianao ny antony velomako. Ianao ny antym-pisiko. Amen. Hanola ohatran'izany raha fanamalala tena velona ho aminy tokoa ny filazantsara. Ny Paoly apôstôly tena velona tao aminy ny filazantsara. Tsy zatra io velona fa Kristy velona tao anaty. Tena velona tao aminy. Ka na dia maty aza ny nofony dia velona tao aminy Jesosy ny fanamalala. Fahafatesana izany ange fanalovan'i Jesosy koa e. Inona hozy Paoly ny atahorako fahafatesana? Jesosy efa nelo lalana na hozy izy. Dia ohatr'izany koa tsika. Rehefa velona amin'ny filazantsara tsika ny fanamalala. Ty nofontsika ty nataontsika tsinitsinina voalohany. Io ny tsy misy vidiny amintsika voalohany. Io ny tonga dia ampandeferintsika voalohany io. Ny filan'ny nofo sy ny zavatra izay tian'ny nofo. Dia manohitra ny fanahy. Dia mahay milefitra eo anatrehan'Andriamanitra. Raha isika ny filazantsara. Androany tsika hiteny mihitsy tsika androany tanatin'ny dery ity. Esa Jesosy. Tsika rehetrarehetra androany an'olo tena tanatin'ny dery Jesosy. Anao manontolo ako. Halleluja. Totsika anatin'ny fanahy mivavaka mihitsy zany izy. Totsika anatin'ny fotorotoro mihitsy zany izy zany. Iarahantsika mira hoe Tompo. Eo an-tananao ny fiainako. Amen. Apetrako indray. Momba rehetra rehetra. Ny fiainako. Eo ampelan-tananao. Anao koa. Toria. Halleluja. Alama
Jesosy malala tsika ravana rehefa manatona n'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy miala eny amin'izao tontolo izao tsika tsy afaka ataontsika ny sady eny amin'izao tontolo izao tsika hanao amin'Andriamanitra tsika tsy ho tanteraka amintsika mihitsy izany hoe hanao manontolo azy Jesosy raha mbola eny amin'izao tontolo izao tsika ravana raha mbola manoto tsika ravana raha mbola misy zavatra tiany devoly hipetrahana eo amin'ny fiainantsika hitanao ravana amin'izao fotoana izao aty aminay dia fotoanany mafana be dia fotoanany lalitra izao dia ireo lalitra ireo tena be da be mihitsy ireo da be fa raha voatra zao misy zavatra ao an-trano an-dakozia ao zany ohatra misy zavatra mipetraka io dia tsisy lalitra mihitsy io tena tsisy mihitsy aloha fa raha voatra hoe iny fa misy hena mivoaka ohatra hoe mikarakara hena zany ianao dia manisy tongolo gasy ianao na ohatran'izany zavatra misintona ny zareo dia vao mipetraka eo ilay hena na sakafo fofona zavatra tonga dia manisy tapitapika ohatran'izao tonga dia miala avy amin'ny daholo dia be tonga ao an-trano dia tonga dia tadiavinao eny inona ny zavatra niantso andreto lalitra reto tonga eto fa tsy maintsy misy zavatra tiany ao matory eo tonga eo dia lasa ianao mitady dia alainao aingana ilay izy dia na saromanao tsara dia esorinao eo dia ataonao tsisy fofony ilay izy tsony eo amin'ny toerana misy anao dia diovinao tsara daholo ny manodidina dia vao madio tsara misarona tsara mifako sy ny sisa dia lasa tao indray ry zareo tsy mila roahana tsy mila hoe lasa ianao makalamba dia roahanao ilay lalitra mivoaka na kapokapohanao fa diovinao tsara fotsiny no manodidina dia esorinao ilay zavatra misitona ry zareo dia lasa izy mandeha dia tsy tamana eo izy dia tena ohatr' izany mihitsy ny fiainantsika ny devoly tena ohatr' izany indraindray devoly tsy voatery roahana foana ny délivrance zany mahatonga antsika tsy manao délivrance hoe vao mivavaka anao dia atao délivrance zany foana fa diovina aloha satria matoa ny lalitra tonga eo matoa ny devoly tonga eo dia misy zavatra eo zany aloha mbola mahatamana anazy mbola misarika anazy dia ireny aloha ny esorina dia diovina saromana tsara ny fako halleloja esorina ny zavatra rehetra izay misarika anazy tadiavina mihitsy hoe inona mbola mahatonga andreto eto
fa rehefa afaka ireny drava rehefa madio dia miala ho azy ny devoly, miala ho azy ny lalitra. Tsy tamana eo aminao zany izy rehefa madio ny ao tokantranao tsisy hena mipetrapetraka eny. Dia ohatr'izany dravana malalitsika. Ny olona anankiray rehefa an'Andriamanitra ny olona anankiray, rehefa mandao ny fahotana ny olona iray, rehefa manamasina ny tena ny olona anankiray, dia tsy ozona zany intsony manaraka anazy. Tsy fahafatesana zany, tsy fandringanana zany, tsy zavatra ratsy zany, tsy loza zany. Amen. Fa ny manaraka azy, inona nanaraka ny Davida? Fahasoavana sy famindrampo. Fahasoavana dia famindrampo avy aiza? Avy amin'Andriamanitra. Dia io fahasoavana sy famindrampon'Andriamanitra mihitsy natao amin'ny Davida io daholo ny asa teo amin'ny fiainana. Io nahafahany nahita fity tamin'ny olona, tamin'ny Israely. Io nahafahany nandresy ny fahavalony rehetra. Ry havana malala. Ianao koa androany itsovako rananao mihitsy ty izy ty. Taotatsika ty izy ty andrano e. Fahasoavana sy famindrampo anaraka amin'ny andro rehetra. Tena tsofirano mihitsy ny tenanao androany. Mety tsapanao hatramin'izay hoe inona foana nanaraka anao teo amin'ny fiainanao. Zavatra ratsy foana. Zavatra mampatahotra foana. Loza foana. Fa zao ry havana androany efa nandalo sabata ihany ianao dia zao. Tsofirano ny tenanao ato anatin'ity izy ty dia aoriana izay anao fidelana vitsivitsika fa totsika efa ampitsodrany. Halleluja. Ny tenanao ihany tsofina rano e. Efa tsy mahita tsofina rano. Anaraka amin'ny andro rehetra iainao tokoa anaraka isanandro. Mitondra ohatrany Jehova. Amen.
sy famindrampo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava tsy faravana no manaraka anao fa fahasoavana sy famindrampo tsy fampite-piainana no anaraka anao fa fahasoavana sy famindrampo misaotra Andriamanitro mankasitraka anao zay fa misaoranay sahady nenay manao avy Jesosy fantatra fa tsy mba loza tokoa no anaraka anay tsy fampitehana tokoa no anaraka anay fa ny fahasoavanao sy ny famindramponao manaraka anay miala eto zany androany manomboka amin'ity androany ity Jesosy dia zany ny zavatra voasoratra ao anay fahasoavanao sy famindrampo na inona zavatra mety atrehanay amin'ny eneman'io dia zany ny elo lalana anay hitsena amin'izany zavatra rehetrarehetra zany misaotra Andriamanitra anokatra lalana eo anoloanay ane zany fahasoavanao zany ampandraisanay amin'ny ady ane zany fahasoavanao zany Jesosy ampijoro anay ampaheranay ane zany fahasoavanao zany anomenay fiadanana sy fifaliana isan'andro isan'andro mankasitraka Jehovah Andriamanitra misaotra anao zay tamin'ny fotoana rehetra teto misaotra Jesosy amin'ny fiankofana misaotra ianao nomena voninahitra ianao niteraina fantatray Andriamanitra fa kely dia kely tena kely ny vitanay teto anefa Jesosy hinonay fa tonga eo anatrehanao zany hinonay Jesosy manalo fa nahafeno ny sinina tsy ilay afy indray zany androany dia nanofo tao aminao tokoa zahay Jesosy ainao mbola meno mibanga rehetra indray ao anatin'ny toroteny izay renesinay rehefa feo Jehovah Andriamanitra ianao mbola ameno anay loharanonay ianao anovo indray zay ao anatin'ny toroteny ahery indray zay ao anatin'ny teninao Jesosy ahitsio zay diso ampaherezo ny reraka atsangano malemy misaotra Jehovah Andriamanitra manao ny tena sy ny voninahitra halleluia amen Visito caso alto
izy mpanjaka ny mpanjaka malaky izay malaky izay malaky izay Tsara ny tompo tsara miaraka amin'ny tompo izy ny mpanjaka ny mpanjaka dia raina ny anarany fifaliana ny miaraka aminy Halleluja. Anao fidirana anankiroa tsika dia aorinan'izay tsika dia ny tenin'Andriamanitra. Mbola misy toriteny rehefa avy eo aza mbola mandelo fa mbola tsy ampy izay fa mbola hinana résistance tsika rehefa avy eo. Halleluja. Misy anankiray ty ataontsika mbola tsy haintsika teto mihitsy ataontsika mba hanaiky androany hanaiky irahan'Andriamanitra tsika androany. Halleluja. Inona ary mba azonao atao an' Jehova e? Ny azontsika atao an' Jehova dia tsy misy afa-tsy manao ny asany ihany. Izany mba azontsika manana fity azy dia andaontsika andrana anao an'ity raha mahafinaritra ity. Je suis
Halleluja. Ianary amaralako ny anjalako dia amin'ny tapapolana ndretsika vao mioneto amin'ny herintsika tsy misy live fa amin'ny tapapolana ndretsika mioneto ao anaty zontsika manao sabata amin'ny heriny mifidirana dia mametraka mandram-piona amintsika indray man'Andriamanitra ny voninahitra tamin'izay rehetra vita teto androany samy mahery daholo ny raharay fananany idirantsika n'Andriamanitra izay tsy nitsangana teo mitsangana amin'ny tiry ity kosa ndao ary. Halleluja. Amen. Halleluja. Dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jehovah'Andriamanitra tomponay Jesosy Kristy malalanay amin'ny fataterahany fotoana teo ankehitriny da tonga ny fotoana zay ianonay ny hafatra avy aminao dia mbola mangatakatrano ny fanatrehanao zay. Ianao le mbola hitahanay tsirairay avy indray ametraka
ny teny a aty ambava ny mpanomponao ary ametraka izany koa any ampon'ny olona tsirairay avy a izay iaino izany mitenena Jesosy a mitenena fa voninkenanao zay ary ny tananao mahery ane a mikasika ny isa tokantrano isam-batan'olo ny fanatrehana ratsy rehetra ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana rehetra dididina tsy anankely tsy anapahefana eto amin'ity toerana ity tsy afaka ny elingelina nizaniza tsy afaka ikasikasika ny connexion anay a ary tsy ho tapaka ny Facebook a fa ho voatory hatramin'ny farany a izaho afatra izao mitenena Jesosy malala halleloia voninkenanao zay amen alo ira anankiray tsika dia hitsavatrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia andahoary menofinaritra isika rehetra dia samita iny tompo a dia hitra mitorotentsika ao anatin'izay
Alléluia. Nisy mifatapahana. Tsy manino zao efa tapitra koa iny iriny. Efa tapataperana iny iriny a. De tsy manino natapaka ary. Alléluia. De tahiny tompontsika rehetrarehetra. Fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy a. Bon sabbat. De maretatra amin'ny farany fa mbola hiditra amin'ny toritentsika. Azo manana fa tsy de rava ny toritentsika androany a. Fotoanatsika koa somary efa lasa. Nefa na izany ary tena ny zava-dehibe indrindra azo fotoam-bavaka de ny toritenika de manasa anao a. Ary ihany koa manasa anao satria fotoan-dehibe zao fotoana zao a. Ahafahantsika mbola miaino afatra avy amin'Andriamanitra. Misy olona ravana na mitady mafy ahiana afatra amin'Andriamanitra. Tena ny zava-dehibe indrindra fa tsy mare an'izany. De mangataka mafy izy mba hisy mpanompon'Andriamanitra tonga any amin'ny toerana lavitra tsy tonga na tômôbilina. Ianao eto androany a ao tokantranonao ny anorana tenin'Andriamanitra de teteny aminao hoe araroty zany a fa tsy ny olona rehetra manana zary fahasoavana izany. De bon sabbat tsika rehetra rahabaina manokana nabavy Zanazo Sylvie a Koweïty a dia nababery tsavaka Koweïty Rantandriamanitra Madagasikara tafiditra somatsara ihany nenina de somary serina tamin'ny connexion ary a. Palbe zay mahita ny Charline Belzo Beanjana Arabie Saoudite Angelina Diamant Chine Miliard Malala Allemagne Someva France Ronald Serre Madagasikara Sri Apostol Madagasikara Belzo Beanjana efa teniko teo tonga soa daholo a isika menakavy dia maritatra amin'ny farany a Soameva France Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Lovitina France tsika rehetra $100 Koweïty a. Rehetra ny baibolinao a hitratra ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tena rozy de jerentsika androany a de amin'ny salamo fahatelo amby telopolo andininy voalohany isika hatramin'ny fahatelo. Alléluia. Salamo fahatelo amby telopolo andininy voalohany. Aminaran'i Jesosy ny soramamy de miteny manao hoe fideranan'Andriamanitra mpitondra izao rehetra zao sy mpiaro ny olona. Alléluia. Amen. Iresaka fiainantsika androany araka le hira teo. Iresaka fiainantsika de iresaka zany hoe fiainana zany a zavatra ray tena atao fiainana mihitsy. Alléluia. De iresaka momba ny fiderana isika. Aminaran'i Jesosy manao hoe mioby an' Jehova ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana. Miderana Jehova amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny vali torofolo ary mirafy rambavao azy a mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Alléluia. Amen. Miobia ho an'i Jehova ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo mahitsy fiderana. Andriamanitra teto tsy miteny tamintsika miderahan'i Jehova ianareo zay tahin'ny tompo. Na miderahan'i Jehova ianareo zay manana ny ampy. Miderahan'i Jehova ianareo zay sitrana amin'ny aretana. Miderahan'i Jehova ianareo zay salama sy feno farapazy sy nareo zay any amin'ny vakansa. Satria reny zavatra rehetreny de mitarika antsika hidera sy hioby an'Andriamanitra rehefa misy zahatra mahafinaritra amin'ny fiainantsika. Sa tsy marina zany. Raha kristianina tsy mahay midera an'Andriamanitra ianao amin'ny andro mahafaly amin'ny zavatra mahafaly ataony de mieritrereta fa mamperitreritra ny aminao. Alléluia. Fa zao Jehova androany a de mitodika amin'ny olo marina ary mitodika amin'ny olo mahitsy. Tsy nasiana Andriamanitra condition teto hoe miderahan'i Jehova ianareo olo marina rehefa manino na mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana raha sendra mba tsisy toeny ohatr'izany. Fa ny ahafantarana zany a ny hamaritana ny olona marina sy ny olo mahitsy de mioby sy midera an'Andriamanitra. Alléluia. Mioby sy midera an'Andriamanitra. Androany te hampianatra anao apairanao a amina zavatra anankiray izay efa firesakitsika foana nefa mety mbola tsy mahazatra anao le izy. De resaka momba ny fiderantsika androany. Resaka momba ny fiderana an'Andriamanitra tsika androany satria tsapa fa tsapa fiderana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny olana de zao ravana malala. Indraindray matetika de amin'izao andro mahory zao a amin'izao fiainana mafy zao a de zavatra mampimonomonina daholo a ny zavatra miseho a eny amin'ny fiainana andavanandro. Le mampiteny hoe zay tena zao ve rangahy anarany mba anona de zao ve rangahy zao venina. Ary misy karazan'olona tena tsy mety afa-po mihitsy. Fa raha mafana ny andro a de menimenina izy mamay loatra. Mangatsika ny andro a de hoy zay mahafaty zao atsika zao. Avy ny orana
leny zay maina ny andro aiza zay mba olana ho an'ny zava-maniry mampiavaka atsika zanak'Andriamanitra de zao voalohany indrindra mahay mioby sy midera makasitraka fa fanontaniana de zao amin'ny fotoana inony tsika tokony ioby amin'ny fotoana inony tsika ny tokony hideran'i Jehovah amin'ny lokanga amin'ny fotoana takinao tsika makalaza azy amin'ny valitorofolo ary ony tena Andriamanitra midiny fa tena mira firam-baovao azy zany mira firam-baovao zany de misy hira vaovao irainao zany hoe tsy le omaly fa hira vaovao androandray inona reo ila reo inona mahatonga hira ny ambavan'ny mpanao salama de ny fahatsaran'Andriamanitra zay ny ainany fijoroana vavolombelona ny namonjen'Andriamanitra azy ny tahian'Andriamanitra ny fiainany ny nampifalian'Andriamanitra azy alleloia de reny no tonga salama reny no tonga salama fihirana ary ny atao hoe vaovao de mbola tsy nisy omaly tsy le omaly tsony fa vaovao hafa ndray alleloia zany hoe tsika zany dia mila tsika mamorona hira vaovao an'Andriamanitra ary tsy hira laingy zany fa zatra iainantsika be de be ny olona tsy mahita ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra tsony amin'ny fiainany fa ny olo marina sy ny olo mahitsy de mahita hiderana an'Andriamanitra foana ninona mitrango eo amin'ny fiainany naiza toerana misy azy tsika maki salama salama fa 8:1 salama fa 8:1 andiny voalohany de aveo hitsambikina amin'ny andiny 5:10 isika salama fa 8:1 andiny voalohany de aveo isoteny amin'ny 5:10 isika ka hatramin'ny 8:10 anaran'i Jesosy alleluia asitsika zava-maneno kely vetivety aloha ray minitra fotsiny manapahita anareo an'izay salama 8:1 andiny voalohany sy ny andiny 5:10 Mia fahitatsika salama fa 8:1 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ity ilay soramary de fideranan'Andriamanitra noho ny famindrapony indrindra noho namalin'ny vavaka nataon'ireo mpanompony sy ny namonjena azy tamin'ny fahavalony andiny voalohany miderahany Jehovah fa tsara izy eny mandraik'izay ny famindrapony miderahany Jehovah satria maninona inona indray ny condition izy hiderantsika an'Andriamanitra eto ry havana fa tsara izy alleluia ary Jehovah tena tsara na misy cyclone na misy haitany na misy tondra-drano na misy tafio-drivotra na misy boton na misy tena hoe ororon-tany zao ny zavatra ray tsy miova mandrak'izay tsara Jehovah alleluia zany hoe zao zany ny tena marina ketsika tokony hideran'Andriamanitra tsy amin'ny antony afa-ty amintsika alleluia tsy andeha hideran'Andriamanitra andro hafa afaka fanadinana
nandeha hideran'andriamanitra androany fa nahazo permis nandeha hideran'andriamanitra satria zao na izao fa tokony hideran'andriamanitra tsika satria tsara izy alleloia alleloia ariavana tokony hideran'andriamanitra tsika satria tsara izy andiny fa 5 nge vakitsika ao andahan'ny marina ny feo miobo noho ny famonjena ny tanynakavanana Jehova mampisehoery 5 ny tanynakavanan'i Jehova dia misanatra ny tanynakavanan'i Jehova mampisehoery tsy ho faty fa ho velona ka hitoro ny asan'i Jehova alleloia ajanontsika eo alleloia ozy le ten'andriamanitra ao anday any marina io le marina voalaza tary amin'ny salamy 7 ny afantarana aloha fa marina izy dia satria zao mideran'andriamanitra izy mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiobiana ny fiderana ary miderahan Jehova nareo ny olo marina dia misy lay karazany maro samy manana lay daholo na mpisotro toka na mpamon'olona na 4000 na mpanefoefo dia manana lay daholo atoriana sy petrahana samy hafa daholo reo lay reo an'olona samy hafa reo lay reo fa ny afantarana ny lay any marina dia zao enona ao anatiny ao dia misy iny ao anday any marina misy feo mioby ao alleloia misy feo mioby ao fa maninona ny misy feo mioby ao voalohany indrindra reo marina reo dia mafantatra fa tsara Jehova tokony ho teraina Jehova fa izao koa misy zavatra mitrango ao riavana alleloia reo lay amin'ny marina reo a dia isan'andro isan'andro misy zavatra ahafahany mioby an'Andriamanitra misy fahafahanao misy fandresenao misy fahombiazanao ekena fa mety misy fotoana marary fa na ianao marary io aza revana malala raha misokatra amin'ny masonao raha olo mahitsy sy olo marina ianao na dia ao anatin'ny aretina ary ianao dia mahita zavatra afaka iobiana an'Andriamanitra inona moa mahatonga le hoe ao anday any marina voalohany indrindra ao ny ody rehefa avy eo ny lay a dia toerana misy an'le olona maharitra zany hoe ny andro tokom-piainan'ny olona dia laniny ao anaty lay mivoaka izy miasa fa miverina izy ao anaty lay ao izy miala sasatra ao izy no misakafo ao izy no mivavaka ihany koa fa mandeha misy fotoana makany amin'ny tempoly ihany fa tsy mbola any ny fiainana fa ao amin'ilay ny fiainana ny fideranan'Andriamanitra tany amin'ny tempoly a ho an'ny olona marina entiny mody any amin'ny layany dia mitoy any anatin'ny layany any ny fiainam-bavaka ao aza vela mijanona amin'ity andro sabata ity any fa eto ao amin'ny lay anao amin'ny lahady latsinainy talatalalabitraka misy zoma mioneto tsika tsy nitsahatra nisy sioby ny lay anao na ritra ny enemana riavana malala manany zavatra foana zany ny marina hiderana an'Andriamanitra dia tsy mety mangina ny oby ao anatin'ny lay ohatranao ao anday any marina mioby noho n'inona mioby noho ny famonjena tsy tsisy problème moa fa ny marina mahay mijery inona ny iobiko an'Andriamanitra tsisy sakafo tsika ndao ioby an'Andriamanitra fa salamitsika menakafy mandalo tsy fahasalamana ndao ioby an'Andriamanitra fa nisy akoho afaka mivonoana nanaovana ron'akoho amin'ny marary alleloia amen zany ngisy sorana an'Andriamanitra misy fotoana ngeny olona rano itelemona fanafody any tsisy rano madio sy itelemona fanafody ianao na tsy salama mbola misy ron'akoho sy sakamalao zany hoe tsy tokony hideranao an'Andriamanitra zany hoe anday any marina zany a misy foana zavatra mipololotra misy zavatra foana manosika ioby an'Andriamanitra alleloia ny afantarana zany fa io lay anao io dia lay any marina dia oka izy fiobiana ivoaka foana avy eo aza mety afangaron'Andriamanitra amin'ilay amin'ny mpaliratsira ry havana malala fa ataovy miavaka io lay anao io mandalo ny anjely dia mafantatra ny lay anao ozy izy ny anjely ao le lay ao le marinao fa manina le marina ao n'izy ny marina satria mioby an'Andriamanitra izy mideran'Andriamanitra ary zao io lay io koa na iza misy an'io na izy
misy fotoana nylay any zanak'Israely a misy fotoana ilay any zanak'Israely io a ahorona any an-tany efitra misy fotoana io ahorona any Egypte satria na dia any Egypte renao mila mipetraka anatin'ilay ianao alleloia misy fotoana io entina ny Babilôna any ndray ny ahorona ny tenin'Andriamanitra tsy miteny amintsika oka isy ioby ao anatin'ilay ianao rehefa ao Jerosalema izany tsy iteran'ny Jehova rehefa ao Jerosalema fa na dia any amin'ny tany fahababoana azy dia inona zavatra mitranga dao iteran'Andriamanitra tovy miavaka n'ilay ianao manomboka androany na hoe androany afaka mba manomboka mpiavaka n'ilay ianao io ny tokantranonao io alleloia zavatra roa no mifamono eto ny fiderana ny fiompiana ny fanandratana dia zavatra tena tian'Andriamanitra zavatra ray mamono an'ireo ny mampangina ny fiompiana sy ny fiderana dia ny fimonomononana alleloia inona ny fimonomonana le fimenomenomana le tsy mety afa-po le mametsiny an'Andriamanitra reny ny atao monomonana ny atao monomonana zany dia le Andriamanitra mba nanafaka ny zanak'Israely tany Egypte dia vao 3 andro fotsiny dia fanitely hoe naneniny zay nakaty nentinao faty aty ve zay tsy nalonay ihany tany Egypte aza sinany zany ny tokantranonao nandre mandeha ary ny fiderana rehefa afaka malala mahavelona ny fiderana rehefa namalala mahatonga an'Andriamanitra hitsinjo anao ny fiderana ao atokantranonao ao mapetsika ny tananakavanan'Andriamanitra mahatonga ny tanan'Andriamanitra ny hery araka ny voalaza teo rehefa ny olona ray zany no tena hoe miteran'Andriamanitra misy fiobiana ao mangina daholy ny akoatran'izay ary iza no mangina voalohany anatin'izay ny devoly raha te hampangina ny vavan'ny devoly sy mibisibisiky satana ianao a feno ioby ao anatin'ny tokantranonao feno fiobiana sy fideranao fa za tena miteny anao fa mangina ny devoly rehefa tsy tatin'ny devoly rehefa ny olona ray tsapa ny devoly mihitsy fa mandalo ady dia ozy izy ny devoly anay ianao androany fa tsy ampoziny inona no mivoaka avao anatin'ny lehilahy amin'ny marina na ny devoly ary vao vitaka fa ka tsy adiny nalovandreo hoe ngareo tsy amin'izao fotoa zao re tsy manam-bola mihitsy reo ozy izy ny fiderana zay ataonao tsy ia lahy ihany marina ity mivoaka vato ny fiobiana alleloia amen ny fiderana io zany tena mahavelobelona ny fanahinao io fiderana io zany tena matonga ny Jehovandriamanitra anatrika eo amin'ilay ianao ry havana malala naiza misy nylay ianao alleloia io tsy voalaza mihitsy fa nylay ihany marina ao anday ihany marina ny feo mioby noho ny famonjena ao Israely zao fotsiny lay ihany marina io zay fotsiny naiza dia lay ihany marina io ao na afantarana azy fa lay ihany marina misy fiobiana miainga ao misy fiderana miainga ao ary tsy possible zany olona tsy tokony hanana fideranan'Andriamanitra zany fa le olona tsy te hitady alleloia le olona tsy te hitady za dia manentana foana atao anatin'ny fikambanana misy anay ny olona mba ay amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ay akasitraka misy olona tsy avakasitraka zany misy olona tena mavesatra misy ny olona izany akasitraka n'Andriamanitra zany re avako mampizakako mihitsy rehefa misy aminareo retina mbavaka retina mbavaka ratsy be misy le fiainana dia avy netina mbavaka dia mifampiantso ny ampitsona ny ampaka ampitsona ahoana zao le manaona ianao zao izy tsy mety mihitsy tsy sininona mihitsy zany tsy sinina izy ro vavimela aminareo misy olona zay teto netina mbavaka etiky teny aminareo mantsy inona kainy tena tena mahatonga ny voninahitran'Andriamanitra tsisy anatin'ny tokantranonao fimonomononana io tena hoe lalana ray misokatra ho an'ny devoly ibitsihana anatin'ny sofinao vao monomonina kely zay vao mametsika n'Andriamanitra tsy faly amin'ny zavatra miseho tsika feo be dia be amin'izay ny tonga tanao
jerevo ary le anina tsy mety tsisy afa-tsy zavatra tsy mety ny hitanao iza mampiseho andreny atsika sokafany devolony masotsika rivotsiany sofotsika de mahita zavatra tena hoe tsy mety zao revana malala misy olona raha zay teto amitsika teto nety nambavaka voray ny fitolana ambavaka anao raha lasa raha nambavy milianina tsy haiko zay fanazy mangatavavaka fa atody tsy fahasalamana ka atao opération naka misy zao araka tolotsany teto malo hoe anakisaka telobohatra tena mila vavaka asa ny fanafody ma jesosy nitarika mpitsabo a mety iray mpe amiko anao rehefa aveo raha mety aminao satria reto tsy ampy satria mety tsy ho tadidy le zavatra soratinao teto a fa mandefasa mety iray mpe amiko ianao a de miresaky tsika rehefa aveo zay a de toizatsika ny vavaka fa manana finoana misy olona zay teto amitsika teto a tonga taty andafy de rehefa tonga taty andafy de nety nambavaka izy a mba hazo taratasy mahazo titre de séjour zany rehefa nety nambavaka izy nety nambavaka de nampahiriziny izy hoe hain'Andriamanitra tao zany ka ilana vavaka nge zany ka titre de séjour zany misy olona folo taona tsy manana an'izany fa teto amitsika teto misy olona vo firy afrina de nahazo folo taona tadidiko mandraky tiny androany afapetraka ao izy sy tonga sainao zy tsy miverinao izy ny ambroa ke tena nahazo taratasy a nisy raha zay nety nambavaka zao zavatra nitranga marina misy tena mampiony io mba andramnge zavatra mba andramanareo nge zavatra fataona io hoe fa tena vavaka io nge zavatra tena mampiony sady vijona vavolombelona no fampianarana anareo fa tena zay io a rehefa mandeha de tadidinay daholy etretinareo zao fakomary nandalo teo amin'ny toerana misy médecin traitant anay de teo fa ato médecin traitant atsika zao de fely fisaorana Andriamanitra sotra to fa efa ela be zay tsy tao amin'izany efa ela be zany nge tsy narary zany nge fisaorana an'Andriamanitra oka ny lay anao feny fiobiana isy raha lazy am'zay nety nambavaka eto ambavaka izy mba azo taratasy de etina mbavaka de nandefa taratasy any amin'ny préfecture de nivoaka avany satria zay na 6 mois nahazo taratasy 6 mois ka le rahalahy mieritreritra mahita ny olona mahazo 10 taona mahazo ohatrzany 10 taona efa zay ny ao an-tsainy azo taratasy 10 ans ao izy zao zay ny ao an-tsainy a voaka avany ozy nareo inona ny zavatra nitranga nahazo récépissé ana 6 mois izy de tonga de natsony a de ozy izy mantsy ana hoe de tonga de ozy izy mantsy ana hoe nahazo taratasy ange sady tesitra izy a nahazo taratasy ange alleluia zany a aenimbolana hono izy izy teto tsy levana manana alleluia enimbolana angeo izy izy zay mahatsinazy alleluia ke a zany alleluia io zany mazava ho azo izy izy enimbolana verangao izy izy ny azoko de taitra be mihitsy ny ahako matonga nataitra za tsy satran'zany zany azavatra farak' zay tena etretiko fa bitika ary azoko amin'Andriamanitra zany voaka ny trano nyverinao trano tsy naratra tsy tafotoana tsy nanina tena isorako an'Andriamanitra zany mba teneniko anao za zany ravana malala tena itsoro vavolombelona aminao a fa nitahin'Andriamanitra ny fiainanay zay de mahakasitraka an'Andriamanitra hatrany zavatra kely indrindra de zay tsy mononmonina amin'Andriamanitra am'izay omeny eo 5 zay tena nomenimenina be le rahalahy hoe nahazo enimbolana aveo izy mba azo
zay matsaro rahalahy dana misaotra an'Andriamanitra dana misaotra an'Andriamanitra fa misy olona any efa 10 taona tsy manana na ray volana azy na izany kosa aza aveo sisy de eny volana farany efa avy nandresy raha azy de zay eny ary tsinitsinina zany ny azonao iny tsinitsinina iny zany mivoaka ny fandroany mbola nentina mavaka izy renouvelen préfecture enim-bolana faharoa fanomonomonina amzy fangao izy tsy azon'Andriamanitra atao manome 10 taona 10 taona zao ve rangano mba vokatra zao izy mba azoko zao ohatry hoe zao ve ny vokatry ny vavaka fatorao nefa raha zany olo zany ny fahatelo izay efa tokony tonga amin'ny 2 taona ny azony na 2 taona mitambatra fandroana ihany eto France ny azony tany amin'ny préfecture nefa ny teneniko anao atsika zay efa zatra raha mahazo enim-bolana ianao de miampy enim-bolana iny aoriana inao mahazo 2 taona aorianan'izay ianao mahazo 2 taona aorianan'izay ianao mahazo 10 taona aorianan'izany ianao vazaha alleloia mandeha ohatry zany ange io e fa maninontsika tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra tao aorianan'izay fimomononana indro misesy tsy fankasitrahana mivoaka ny taratasy nanao renouvellement fanotelony to de taratasy avy any préfecture azafady tompoko mialatsiny amintsika fa fombako monina hevina rehefa sabata inona ny azo ny tao aorianan'izay fandroana hiala eto France zavatra tokony hitoy a riavana malala iza no mitady an'izany tsy Andriamanitra no mitady an'izany fa lasa ho mikilasin'Andriamanitra tsy ho marina sy tsy mahitsy ianao satria maninona ozy Andriamanitra mitovy amin'ny olon-drehetra ihany ianao mba nomeko fa mitovy amin'ny olon-drehetra ihany ny tsy fahaizantsika makasitraka riavana ny tsy fahaizantsika makasitraka mamotsitra zavatra be dehibe amin'ny fiainantsika zay le tsara avakoka ny ao amin'ny dayany marina nge avana malala tsy mijanona treo amin'ny varavaram-piangonana ny fiderana tsy mijanona ao Jerosalema amin'ny varavaran'ny tempoly nge ny fiderana zao nge tsy miteny tany ny fiderana fa ndana eto mody any amin'ny lay anao hatrany anaty lay tany netiny tany le izy naiza na Babilôna na Egypte alleloia ao dayany marina misy fiobina jereo tsara iabakoka toko fahatelo andiny fa 17 fantaritsika itsika tsy enjery izy ty fa na mamontsy nazy any avy ary na tsy misy vaony voaloboka na de madiso fanatenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina sa na de vonoana aza ny ondry ao an'ny valo ary tsy misy omby ao apahatra jereona tsara mario amin'ny baibolina andiny 7 nefa iza de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena maninona zany ny lay an'ny abakoka manoloana no zavatra tsy misy manoloana zavatra tsy misy fa tsy nanoloana zavatra misy fozy izy abakoka ny lay ako indray tsy maintsy lay any marina androany alleloia lay ako indray ozy abakoka tsy avelako vainy ny aviavy sy ny voaloboka zany alleloia tsy voaloboka na aviavy na omby na ondry ny anovan'ny layako ho lahitaka ny lay an'ny olona rehetra fa ny layako de lay any marina alleloia ny trano layako de lay any marina ozy abakoka za ozy izy na de manoloana an'ireo ary de 20 nefa za de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena fiobina nge zany fiderana nge zany ary amin'ny salamo vakitsika teo nge ravana malala asian'Andriamanitra asian'ny mpanao salamo avoaka daholo mihitsy ny lokanga ny valitorofolo mitendre tsara ozy izy amin'ny fifaliana amin'ny fifaliana tonga de izy Jehova Andriamanitra hoe mety amiko ianareo abakoka ve ozy izy ny ao an-danitra ao na de tsy misy an'ireo azy mbola mitoy ilay amaro fa ny devoly tonga de ny ala ho ny devoly tonga de nivoaka ny fiainany abakoka ozy ny devoly tsisy azo atao ndao de zay dadolava reraka tsika raha iabakoka ndao fa reraka tsika fa piteran'Andriamanitra io fantatra hoe nefa raha ny abakoka taorina kelin'io abakoka io taona vitsivitsy taorinan'io de lasa babo 70 taona tany Babilôna ny zanak'Israely ny zavatra mahafinaritra taty arina taty tsy voasoratra amin'ny baiboly zany fa anaty lovatsofiny tsika mahita an'izany fa ny fiainany abakoka mbola nitoy abakoka zany tsy maty ny anoanana izy tamin'io hoe tsisy ninona tsony ao fantatra hoe ny abakoka taty arina inona mba zavatra nataony zavatra nataony abakoka nisy nahity abakoka tao Joda verina tany Joda abakoka mbola ela velona abakoka
dia inona ny zavatra nataony mpamoky mpamme sakafo mpahandro sakafo mpamme hena ron-kena sy legioma lasopy ho an'ny mpijinja vary be dia be izy amin'ny mpamme sakafo an'ireo iabakoka manana volany sabe ohatran'le amin'ny ina moa amin'ny astérix iny izy dia izy mpahandro mpamme sakafo ny mpijinja vary tamin'izany rehefa niverina tao joda ny olona riavana malala zany ny olona marina zany tsy nanana nin'inona izy teto fa iny olona tsy manana nin'inona afaka mamoky olona be dia hoe tsy ao anaty baiboly zany zavatra tantaraiko anareo zany tsy ao anaty baiboly zany fa ny anatin'ny lovatsofina rehefa mandinika mijery ny tantaran'ireo olona dia nefa raha zany abakoko zany maty tamin'ny fiadanany zany maty tamin'ny anatin'ny fitahian'Andriamanitra zany eritreretra izy matoy izy riavana mpamoky olona manana ny ampy izy zany aleloia ary tsy hoe anana ronanana ahena aleloia manana ny ampy aika ny olona mandalo tsy fisino ohatrin'io fa mbola mavita mitazona ny layany olona ihany marina mbola nisy fiobiana ty nefa za dia mbola ifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'ny Jehova Andriamanitra ny fahamonjena aleloia mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao fiainana ary nitadidinareo gany nefa raha ny fiainan'ny Joba raha vakitsika ny fifarahany fiainan'ny Joba ilay tena tsy nanana ninina tsony any amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo any andiny faharoa amby folo dia zao ny tenin'Andriamanitra ary Jehova ny tany niafarahany Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry amanosy sy efatra arivo amby ray alina sy rameva enina arivo sy omby roa arivo ary briky vavy arivo izy ireo raha vakinao dia avoe tamin'ny nanana ny tany aloha inona ny natonga an'izany satria nandalo teo amin'ny Joba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo izay nilazana hoe tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba nanammetsin'Andriamanitra i Joba ilay tsy voatery hoe nioby fiobiana be fa i Joba ilay tsy tafalatsaka tanaty fimonomon'olana fa mbola niteran'Andriamanitra na dia tany nakapoly mbola nakasitraka mbola nanaiky ianao nge riavana malala ny fiobiana ao aminao io mety tsy voatery miteny aponga sy lokangy ianao fa nainonao miseto tokana fosiny re tompo sarenao aleloia zany tenin'ny abakoko zany nge naseto tokana nefa zahako dia mbola iravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena aleloia aleloia fa zao fotsiny tsy tafalatsaka tanaty fimonomonona raha talafalatsaka anaty fimomonona ny Joba tsy nevara tamin'izany ny fiainana ozy izy ny tena androany tamin'izany rehetra zany i Joba dia tsy nanota nanametsiny an'Andriamanitra na teray azy misy inona ao anatin'ilay anao amin'izao fotoana izao misy inona ao anatin'ilay anao amin'izao fotoana izao ny fiainan'ny Davida dia fandresena foana satria natao anatin'ny ady izy mbola nahita soranan'Andriamanitra mbola nahita irika foana zany Davida zany hiderana an'Andriamanitra nefa ady ange zany lalovana ozy Davida rehefa mba nitantara tamin'ny Salomona maro loatra ny ady zay lalovako ka tsy navita nanao tempoly nefa ozy izy na dia maro aza ny ady lalovako mbola navita nanangona volamena ihany aleloia misy olona zany mandalo ady miakatra maneny fa mavita manangona volamena anaovana tempoly zany ny fiainany marina zany riavana raha temba ohatry zany ianao teny ny olona mandalo ny krisy mandalo ny tsifisi mandalo ny ady fa ianao mbola eo foana ianao hoe inona ny maha eo anao satria hoe fiasananao tsy mbola midy tsy zany satria ianao miperaka amin'ny firenena matanjaka tsy zany fa satria ianao ny lay anao dia lay any marina dia misy feo mioby foanao dia asy feo mioby foanao dia hitanao fa ho kilasian'Andriamanitra olona marina sy mahitsy ianao aleloia araka ny voalaza tany amin'ny voalohany manao hoe salamy fahatelo amby telopolo manao hoe miobian'i Jehova ianareo ny olo marina fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana mendrika ataonao zany satria anao olo mahitsy mendrika ataonao zany satria anao zanak'Andriamanitra ho tahin'ny tompany antsika mino fa voarainao zay afatra zay tena feno fiderana feno fakasitrahana feno fisaorana an'Andriamanitra riavana malala ny fiainanao aleloia dao ataontsika ty raha mahafinaritra be vao ataontsika tany anaty commencement ty dia ianao zay tonga eto androany tadidiza leçon-zay tadidiza leçon-zay satria misy fitahian'Andriamanitra ao aminao ao ary tsy tokony ho ataonao ambany zavatra zany misy fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao ao aleloia aza vositra tsony zany miterahana ianao aza misy adinonao ny fitahiany rehetra dia ataovy zay ampisy fiobinao anaty eo amin'ilay ianao fa zany ahafahan'Andriamanitra
ny a sy mita ny fiainanao hotahiny tompony itsika rehetra alleloia dia mino finaritra atsika amin'ity iray ity a dia ao anatin'izay a dia hiditra ny mivavaka notyty dia hivavaka ny tenako a dia hivavaka ihany koa ny tompona anjara ao amin'ny groupe 7 a hivavaka sy amarina ny fotoana mino finaritra daholo isoran'andriamanitra hatramin'ny zavatra kely indrindra azavela misy mandary fotsiny ireo a fa fitahian'andriamanitra ijeren'andriamanitra toetra anao manao na nylay anao zareo kely hoe nitoetra nylay anao am'izao fotoana zao manao na nylay anao alleluia alleluia Fisetranao levavaka nataoko vovaly satria manoinao hilihilinao nasehoanao aifinao lalay sy zanaka fanay zao lay namifo kivitoko natsanganao indray and all I rain a melanilku Lenana sita mania rate you No sora kusi kude like one run You know that I be for me the poo Timbani zeren yuta vita ku Fanamu simbole nita ya Yari te chiutao mi fu chiuta cani vu falle na uta no lai hile no na se uno wife no lai Susanna Carfanai zoni na mi fu kivitu kuna tanga no winjai and all I rain a melanilku Lenana sita nanya rate you Musora kusi kude like one run And all I be for me the poo Tumbani zeri nuta vita ku Fanamu zeri simbole nita ya
Amen Jesosy malalo. Misaotra anao Jesosy malala tamin'ity fotoanandroany ity a. Misaotra ny amin'ny teninao a. Misaotra tamin'ny afatra zay voalaza teto androany. Misaotra tamin'ny fotoam-bavaka. Misaotra mihitsy tamin'ity fotoana mamy ity Jehova. Misaotra tamin'ity sabata mahafinaritra be ity. Hiderana ianao zany a. Ho feno oby ny fiderana sy fiderana ny lay anay manomboka androany. Tsy ho avelanay andalovana fimonomononona. Tsy ho avelanay andalovana fanomezantsiny. Fa ho fenona fiderana, ho fenona fankasitrahana anao Jehovah'Andriamanitra tsy toy. Izay io tsirairay avy zay tonga teto androany a. Mandray izany lesona izany ndray dia ny lay anay reto dia lay any marina, lay any mahitsy. Tokony ataony mahitsy zany, tokony ataony zanak'Andriamanitra zany satria mendrika an'izany ny zavatra ataonao isan'andro Jehova. Misaotra Jesosy, fa io ary ny fialana eto, fa io ny tontolo herinandronay, fa io mba tena hisy zavatra vaovao, tena hiseho eo amin'ny fiainanay ahafahanay manana firam-baovao a. Dia ho fijoroam-pahavolombelona amin'ny fiainanay mandritra ny enemana io ny amin'ny zava-tsoa sy ny zavatra mahafinaritra izay ataonao amin'ny fiainanay. Manomboka eto zany efa tena hoe ambaranay amin'ny anara-mahery satria tompony sabato, fa tsy misy na dia ray azy ka tsy azo zavatra tena hoe mahafinaritra zany a. Ahafahan'ny lay anay feno fiobiana vokatry ny fitahin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo dia raha laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Tiara-pivavaka tsika Jesosy malalo. Saotra mihitsy Jesosy tamin'ny fotoana rehetra tamin'ity sabata masina fitsarana ity. Tena reny fananay fa nisy fitsarana tanteraka fitsarana. Misaotra satria tsapa ilay sarenay Jehovah'Andriamanitra fa nanatrika anay teto ianao nanomboka tamin'ny maraina. Eny Jehovah'Andriamanitra entinay hiterana sevezam-boninahitra ilay anaranao zany satria raha vao nihiratra tokoa masonay androany Jehovah'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy famindrafonao sy nyfahasoavanao ary nyfahasaranao na leny tontolo andronay tamin'ity sabatana ity. Dia misaotra koa ny amin'izany teny izany satria tsapanay Jehovah'Andriamanitra fa tsy ampy ny fiderana ianao ary tsy ampy ny fankasitrahana. Fa androany Jehova zany teny izany tsy tongatonga foana zany fa tena hoe nataonao mihitsy zany mbola mampianatra anay foana ianao Jehovah'Andriamanitra ary izany mihitsy Jehovah'Andriamanitra tena ho tazominay lay anay ho lay an'olomarina tena hoe hiavaka tena hoe misy fiderana mpolotota tsy mety ho tapitra satria ny fahasoavanao koa eto ary mitsaka ao aminay dia tsy manapetra Jehovah'Andriamanitra dia izay koa mba tahaka izany tokony hideranao hisaotranao anandratranao foana na vao miratra masonay eny amin'ny tontolo andronay eny tsy andro hoe rehefa misy za fitahiana be vao ary hisaotra sy hideranao fa ninona Jehovah'Andriamanitra tena hoe nandalo fizahan-tetra mafy toy izany Jehova zany tao ny firy tena hoe niatra tamin'ny ainy fa izy Jehovah'Andriamanitra dia tsy naminetsiny anao tsy monimony Jehovah'Andriamanitra nefa dia zavatra niatra tamin'ny ainy ary zany hita tena nisany ny tahinao be mihitsy ny fiainany dia izay koa Jehovah'Andriamanitra dia soronay manomboka izao zany fimonomonona zany fa ny fiderana sy ny fankalazana ary fanandratana anao no ataonay amin'ny fiainanay dia misaotra ny mpanomponao izay nampitondrainao izany teny izany satria Jesosy malalo dia homonomonomana mahatonga ny fitahiana manakana ny fitahiana sy ny fambiazana eo amin'ny fiainanay fa manomboka izao na tamin'ny andrenisanay izany teny izany dia io izay Jesosy aminova ny fomba fiderananao zay Jehovah'Andriamanitra tena hoe ny amin'ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny kely sy ny biby na masonay miratra eo ny vavanay ny sokafanao io dia ataonay hiderananao io Jehovah'Andriamanitra na dia rehetra tananay rehetra izay anao ny asa mandarana io Jehovah'Andriamanitra dia mbola avy aminao koa zany Jehova dia isaoranay anao lehibe ny heso ny tanjaka omenao aminay ahafanay mijoro ahafanay miaina ny rivotra omenao anay io dia efanezanay voninahitra ny anaranao dia misaotra ny amin'izany teny izany Jehovah'Andriamanitra misaotra sy mankasitraka anao zay Jehovah'Andriamanitra ary misaotra anao sahady ny amin'izay rehetra efa fotoanao anay amin'ny enemana ho avinay io dia voninahitra ho anao fisandrasana dia anao Jehovah'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Jehovah'Andriamanitra ianao faly indray izay andro satria tena hoe mbola nampianao indray izay satria ianao ilay Andriamanitra tsara
ianao le Andriamanitra mendrika ho dina ianao, ianao le Andriamanitra mendrika ho deraina, ny Andriamanitra ambony tsara, Andriamanitra lehibe ambony lehibe ianao dia mendrika fiderana isanandro ianao. Androany Jehovah Andriamanitra tonga eto anatrehana izay anao any tena hoe anokatra ny rehetrarehetra, anokatra masom-pana le rehetrarehetra, tena hoe tena hivoaka hoe fiderana avy aminay, hivoaka fiderana tsy hoe efa mandray zavatra ngeza vao hideranao, na dia hatramin'ny zavatra kely indrindra dia hiderana ianao, satria zavatra ataonao Jehovah Andriamanitra tsy misy zavatra kely izany, rehefa zavatra ataonao tena lehibe. Dia mila mahay mankasitraka Jehovah Andriamanitra androany voaran'ny fampianarana anao, mankora izay dia mahay mankasitraka anao, hideranao izay Jehovah Andriamanitra, satria tsara anao Jehovah Andriamanitra, lehibe ianao amin'ny fiderana ianao dia efa vienana ianao, satria mendrika ho derana rehefa foa maraina izay rehefa tsara anao hita ny masonay eny Jehovah Andriamanitra. Fampianarana mba ho manana toe-potafany Davida, dia ao anatin'ny zavatra sarotra izy tsy nanenao afidiny endriky ny varavara sy monomonona rehetrarehetra ao amin'ny rehetrarehetra mba hisolo fiderana vavanay Jehovah Andriamanitra, satria ianao anie Andriamanitra feno zavatra rehetrarehetra, rehefa zavatra andeha ataonao tsy misy mahasaka ahoana ny tsy hideranao Jehovah Andriamanitra, ampianaro any rehetrarehetra tena hideranao ary hijoro vavolombelona hihira firam-baovao eo aminao, hira firam-baovao, satria anao le Andriamanitra mendrika ho derana sy mendrika omena fiobiana isanandro. Ampianaro any rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra, tena manompo azoany tena holavitra ny izany sy monomonona izany, hoanana ny toe-pony Habakoka, na dia tsy mamontsy ny aza ny aviady hiderana, mbola hiderana foana izay Jehovah Andriamanitra. Ampianaro tanteran'ilay izany torotery tamin'ity androany izany Jehovah Andriamanitra, hiboaka ambavany fideranao, saka sy mideranao izay Jehovah Andriamanitra, voninahitra sy midera dia amin'ireo tsara sady manao tsara ny Jehovah Andriamanitra. Alléluia, mankasitraka linan'izy mirahavavitsika tao anatin'izay fiderana, tao anatin'izay vavaka mamy be zay. Andriamanitra manakira fahasoavana amaly fitianareo dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misoratsika rehetra koa izay tonga teto nahatra hatramin'ny farany tao anatin'izao fotoam-bavaka sabata izay niarahantsika teto, hatramin'ny maraintsika teto dia zoantsika misaraka eto feno hery teo fahasoavan'Andriamanitra, feno ny ara-panahy ho tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Raha mbola sika amin'ny randro tsika tahin'ny tompo velana tsy mahatsarika dia amin'ny latsinainy alina indray tsika mihoneto raha tonga ny lakamisy ny zomatsika tsy misy fandarana satria tsy hoe kely ny tenanay amin'ny herin'ny zoma amin'ny zoma ho avy zao. Akila 2 radio-345.com, akila 2 radio-345.com mbola misy toroteny mandeha foana andro manalina, misy toroteny tsika ny adiny telo, misy ira fiderana ihany koa afaka miheno ianao misy toroteny tsika ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Sy mety ahiny tompo daholo tia tiny maranantsika amin'ny fotoana ho voninahitran'Andriamanitra dia tena hoe feno fiderananao zay ray misaotra anao zay dia sa mety ahiny tompo daholo dia bonne semaine daholo tsika rehetra.
Santa